tompoko lasy tompoko vavy tonga amin'ny fotoana ifanomezana itsika isaky ny alarobia tahaka izao dia atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao manolotra ny araba finaritra na ho antsika rehetra izay manaraka amin'ny alalan'ny televiziona MBS, ny onjam-peo MBS, ireo manaraka amin'ny tambazotra dia toloran'izany araba izany avokoa. Ao anatina vanim-potoana mivaivay isika satria rano mahazatra dia ny vaovao mafana eto amin'ny firenena no arahana atao anaty fandarana fa dia tsy afa-miala fa dia anisan'ny voakasika ary voaresaka ao anatin'izany vaovao mafana izany mihitsy ny tenanay amin'ny mampanolotsain'ny tanàna ary dia ibahana be atao anatin'ny fandarantsika androany mahakasika an'izay raharaha eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo izay tsy ahivina kely fa hiakatra eny amin'ny tribunal administratif ny zoma 20 Oktobra ho avy izao mantsy ny raharaha fanesorana nay folo mianadahy tsy ho mpanolotsaina ny tanàna. Manolotra ny araba finaritra ho an'ny Clémence Rarinirina mpanolotsaina raha teo no sady namana miara-manolotra ity fandarana ity. Mirabanao namana lilira farala dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS inoko maromarina tokoa namana lilira farala fa dia betsaka ireo anaraka antsika amin'ity alina ity taorian'ny fampahafantarana izay nataontsika tany amin'ny tambazotra tserasera mahakasika ny hoe iresaka anazava inona marina moa tena antony sy ny pitsopitsony amin'ity resaka hoe fanesorana olom-boafidy ny tanàna Antananarivo olom-boafidinareo vahoaka Antananarivo eny amin'ny tribunal administratif izay raha ny endrikendriky fandarana moa zany araka ny fanambarany lilira farala teo dia hoe hifantoka manontolo amin'izay resaka raharaha mahakasika ny commune urbaine Antananarivo izay isika ka dia ampahafantariko ameko an'ilay ngamba ny fanohizana ny resaka ny amin'ny fampahafantarana ny vahintsika amin'ity alina ity. Ya, misaotra anao Clémence Rarinirina, rariny dia rariny raha toa mpanolotsain'ny tanàna miaraka amintsika ihany ary ataoko hoe notsongaina tanatin'ny maro satria dia anisan'ireo anankifolo izay nitondrana fitoriana tena anivon'ny tribunal administratif izay tena anisan'ny ray aman-dreny indrindra ihany koa satria eo anivonay mpanolotsain'ny tanàna dia izy no zokiny indrindra na doyen nasainy manokana izy androany hiaraka hitafatava amintsika dia tsy iza akory fa ny docteur Rasolomanana Dieudonné izay mpanolotsaina antsoiny maro doyen satria zokiny indrindra ihany koa anivon'ny filan-kevitra. Miarabanao doyen, falitafaraka atao anatin'ity fandarana ity. Miarabanao madame Lili, sema Lili, miaraba sema Clémence. Ya, fantaniana voalohany avy hatrany toriny isika moa zany ao anatiny sika telo da ao anatiny avokoa mbola hovavahantsika eo ihany ho an'izay tsy naraka magaga fa misy tokoa mbola tsy maharaka foana rizy mianadahatra amin'izao hoe fa inona ny antony fa misy inona sy ny sisa fa te hitodika aminao manokana doyen hoe ianao manokana dia anisan'ny voatondro anisan'ny toriana ary anisan'ny angatahana ny fanesorana anao ao anatin'ilay mpanolotsainy tiako Madagasikara misy anankivalo ianao manokana zany ho anao ny fahitanao ny filan-kevitra satria tsy voasambany ianao zao ny mpanolotsaina fa efa nisy ny fotoam-piasana talohany zao ahoana ny fahitanao ny ambiance en général ao anatin'ny filan-kevitra izay iainantsika io roa taona eo tsika izao mitao. Misaotra betsaka madame Lilia. Le izy zany dia marina tokoa ny teninao fa anisan'ny zokony indrindra ao amin'ny filan-kevitra ny tenanay. Miala tsiny nefa fa ohatran'ny mahagaga anahy ihany le nahatonga le fitoriana ny hoe inona marina raha moa no nitranga finona no nataoko no nahatonga an'le fitoriana. Raha tsy ahivina raha eo resaka fitoriana io alongany raha resaka tenenina fa le hoe resaka tsy fahatongavana amin'le filan-kevitra fisession extraordinaire dia ataoko fa tsy mitombona fa ngamba kosa ngamba no za hoe sao dia kosa zavatra hafa dia ny eo mahazokiny tena dia eo hoe dokotera ny tena mpitsabo ka sao dia amin'ny alafan'izay ny hoe sao dia anelingelina azy angelingelina ny zay sisa tavela ao ny fisin'le olona ohatra izay dia izay no atonga hoe aleo atipidirina any amin'ny fitoriana any ity hiala tato. Le antony hanesorana antsika moa zany doyen dia hoe absent tsy tonga ny vory zay aloha zany mbola tsy hidirantsika lala aloha le firesahana le hoe absence fa ngamba ny be dia be ny ataontsika hoe rafitra raha hoe misy olom-boafidy zany mety hoe ahitana olom-boafidy tsy tonga mivory noho ny antony mety maro samihafa fa mbola tsy naheno kosa ngamba ny sika
ary sambany tao anatin'ny enimpolo taona hoe misy olombofidy mety hoe tsy tonga lazaina fa tsy tonga de esorina amin'ny toerana zay aloha anankiray fanamariana voalohany fa fanamariana faharoa no namana doyen de hoe lazaina fa absent ho ao teo a ny ao anatin'ny lalàna de hoe rehefa ohatra ka absent intelo a de azo esorina rehefa aveo tsika iresaka makasika le absence fantelo fa le absence roa voalohany zany no tena iresantsika miaraka amin'ny doyen mana lilira faralahy de hoe ny 14 sy 18 juin zany a isika mpanolontsaina dia tsy tonga tao amin'ny lapa tsy niakatra tao amin'ny filan-kevitra munisipaly eo zany ianao vahininay androany a ianao ngamba ny afaka hanazava bebe kokoa fa ifanampy ihany moa isika ao anatin'izay mety tsy vovaly a ny amin'ny hoe inona marina le antony tsy natongavana ary ara-dalàna ve le antony tsy natongavana tamin'ireo andro a 14 juin sy 18 juin 2021 reo misaotra betsaka CM raha ny tokony ho izy a dia araky ny lalàna 2014-020 loarana article 95 de hoe rehefa tsy tonga intelo a mivory a dia afaka ataon'ny PCM zany a no manao tatitra ny hoe absent intelo a de angatahana fanasorana zao nefa ny tiako tenenina aminareo io PCM nanao an'io fanalana io no io demande io a de tsy nandinika akory izy ny hoe tena intelo marina ve reto olony reto no absent 2004 mois de juin session extraordinaire numéro tamin'ny faharoa telo efatra jona de amin'ny lalàna nefa tsy mahazo mampiantso session extraordinaire indroa ao anatin'ny ray volana session nampiantso session extraordinaire nefa izy a ny 14 de amin'ny tenanay tsy afaka iray tsikombakomba amin'ny zavatra tsy ara-dalàna izahay de naloanay tsy niponkatra tamin'io 14 io tsy mipongatra kory hoe tsy seho teo anaty teo tokotany conseil filan-kevitra izahay a no niandry a no hoe reto zahay fa zay tsy hiditra ao anatin'io a filan-kevitra io no ny antony tsy ara-dalàna zay ny momba n'le 18 indray de eo indray de hoe le session nataony 14 de tsy natratra fetrisa de voatery tsy maintsy naverina afaka natao fampiatsoana afaka telo andro io fampiatsoana io zany a no niatsona ny fa 18 amin'ny nay zany a de session ray ihany a ny session 18 sy 14 tsy hitako zay session samy hafa an'izay zay ngamba io indrindra mantsy no mampieritreritra ao anatin'le izy doyen hoe tsy tratra ny fetrisa tamin'le fivoriana 17 jona aloha de rehefa tsy tratra ny fetrisa moa zany a de ny lalàna de milaza mazava hoe afaka manemitra izy zany ka de zay tonga eo nafiry de tanterahana ny fivoriana fa ny zava-misy de zao le fanemorana fivoriana ke ka mbola ao anaty volana jona ihany zay mantsy le tena tsara tsipihana hoe roa telo efatra jona ianao mampiantso fivoriana de aveo a mampiantso ianao 17 jona de efa tenenina mazava ary nampiantso mpanao gazety sika tamin'iny fotoana iny a laza mazava hoe tonga eto izahay fa tsy androso satria tsy ara-dalàna ty fivoriana ty nefa de inina atao mbola volana jona ihany l'aéroport lay fanakisahana lizy ka eo mantsy no mampieritreritra doyen hoe anao manokana ve everinao efa tena efa niaingy avany mety efa misy kajikajy tiana atao ve a mba hatongavana amin'ity le atao hoe 3 absences consécutives ty no natonga an'izany hoe fanainina satria fantatra mazava fa tsika de tsy anatrika fivoriana tsy manaraka ny lalàna mihitsy na ahoana fanazavana ny tiako mafisina zany hoe le antony tsy nanatrehana ny 17 jona ihany no antony tsy nanatrehantsika ny 17 jona marina mihitsy nyvoalazanao sema lilia ny antony tsy nahatongavantsika de le tsy mahara-dalàna an'le izy rehefa tsy ara-dalàna de tsy mipongatra tsika de noho izany a tsy hitako zay tokony hoe mahasamy hafa ny hoe ampidirana atsika indray a amin'ny session hafa volana jona ihany tsika nefa araka ny teninao teo safe zany a raha songadina zany le izy de tsy indro fotsiny ene zany ny session extraordinaire ny volana jona io nangatahany fa intelo nefa voalaza teo ny 2 3 4 juin de mbola nisy indray le 18 juin
de mbola tsy ara-dalàna ihany koa ny 18 de mazava tsara fa tsy miendrika ny iseho am'izany tsika ary mazava mihitsy fa arak'le teniteny hoe itsika dia tsy hoe tsy tonga fa namory mpanao gazety tsika taon'io taoriana n'le filazana fa hoe tapitra ny fivoriana de ny mahagaga mihitsy ny ara de ty tamin'ny valo latsaka fefany ny tenanay a nefa tonga teo am'lapa ary de nahita tsara ny président conseil sy ireo bureau maharitra tery amin'ny sisim-baravarana tery misy efada izy no midinidinika ndresadresaka teo ary izay a nisy maromaro a tery akaiky ny fidirana ry amin'ny efitra amin'ny fivoriana hitany angambany hoe reto olondreto variana amin'ny resaka vory eo a de tonga ny tamin'ny valo a tsofoka tany anatin'ny tany izy zay mbola mifampidinidinika amin'ny resaka eo de vetivety eo nefany a tonga ny tamin'ny valo amin'ny valo sy dimy niditra tao amin'ny efitrano fanaovana fivoriana zay de hoe efa ndrava le fivoriana iny angamba nefa fivoriana le 9 juillet iny resantsika 6 jolay iny resantsika iny doyen fa za ndray te anararoatra kely satria ianao zany zao zokinay ao anivon'ny zokinay indrindra ao anivon'ny filan-kevitra munisipaly a de marina voalaza teo hoe vohitsakitsaka ny lalàna ozy isinareo mianaka teo satria article 83 ao anatin'ny loi 2014-020 de milaza mazava hoe ny filan-kevitra de mivory a indray mandeha ao anatin'ny volana tsy mahazo mihoatra ny 3 andro ka efa nisy fivoriana ny 2-3-4 de tapitra zany ny quota ny mois de juin raha mois de juin ndresana kanefa mbola nisy an'le fivoriana 14 juin sy 18 juin te antany anao satria anao efa zokinay ihany koa tsy ato anatin'izao mandat zao ihany fa zokinay koa amin'ny taona izay efa nahampanolotsaina andriamatoa doyen de hoe efa nisy tranga ohatra zany ve raha ny ainanareo tao anatin'ny filan-kevitra io hoe nisy fivoriana nampanatsoana ka de hoe tsy tratra ny quorum tao anatin'izay de sambany mihitsy tamin'ity fitondrana andriamandeha ity tamin'ny fitaritany PCM amin'izao fotoana zao vao nisy an'izany hoe fivorian'ny conseiller tsy nahatratra quorum tsy mbola nisy zany ary zay mahatonga an'le resaka mahatonga an'le hoe misy zavatra tsy miady a tsy mety fitantanana ataon'ny tarika amin'ny bureau permanent ary zay nahatonga ny fangatahana matetika mihitsy ny nangataka ny hoe zahay a de mangataka fa mba isiny ny fandinihana ny raharaha tokantrano ny ato amin'ny conseil satria isaky ny mangataka an'io a de ahodina foana le zavatra hoe tsy mety tsy azo atao fa na mangataka raha ny maro anisa hoe asive session andinihana ny momba ny conseil ny raharaha tokantrano ny conseil dia tsy raisina zany tsy andraisana anazy noa de zay no mahagaga anay ny hoe inona moa ny antony tsy andraisana an'izay raha tokantrano ny conseil ny nodinihany ka raha conseiller no mangataka ny hoe misy tsy mety zavatra atao anatin'ny raha tokantranontsika ty a ka aleo dinihana ndray aman-dreny mangataka ny hoe oraka izy a mba aleo dinihana ny raha tokantranontsika fa sao de misy zavatra tsy mety mato hatramin'izay tsy mbola nisy zany hoe conseiller fivorian'ny conseil tsy nahatratra quorum zany zao nefa manjary misy de magaga nefa efa lavina hatrany zany de am'izao zany tsy misy makasika an'izay indrindra mantsy doyen de tena malasa ansaika any ary tia nararoatra be an'le fanontaniany Clémence Rarinirinina teo le somary karazana fampitahana kely satria anareo a de efa nisy fempitom-piasana talohany zao atrehanay zao a de tena mahafantatra bebe kokoa tsy fantatro moa hoe mety anisan'ny antony mahatafiditra anao ve doyen ao anatin'ny listra zay efa manana traikefanao zay satria tsy voasambany ianao ny mpanolotsaina fa mizatra kely tsaroko kely alohany ametrahako an'le fanontaniana hoe imbedebe farafa kely ny aloha ny tsaroko indroa no nangataka tsika hoe andao andinika ny raharaha anatiny roa ary ampy isa tsara 20 zany hoe ny lalàna mametra tsara hoe rehefa ampy ny fetrisa de manana zo hangataka session isika de nangataka tsika 20 isa hoe andao mba hodinihana ny raharaha anatiny fa nalefa voalohany tsy nekena nalefa faharoa tsy nekena teneniko hoe teo anivony voameraka hoe fa nangataka indroa zay
mbola naverina ifanteliny aza ny fangatahana farany teo tsisy mihaino de eo azy zany migaga ary te hiditra ny fampitahana rehefa aveo manontany tena hoe tena fomba fanao ve zany misy olona manaraka ny lalana ara-dalàna ahafahana mangataka session tsy ekena fa misy indray nefa zavatra atsofoka ao anatin'ny ordre du jour ao anatin'ny lahadinika angalana fanapa-kevitra rehefa tsy lany fa magaga fa hiverenana atsofoka ao indray tena taitra kely ary izy mianadamianaka satria tsaroako tsara nanao an'le resaka tsangam-bato style tsika ny ministera ny serasera tamin'izay fotoana izay tena niady mafy ary za manokana dia anisany nanakihana nandremato taleta eo anivon'io ministera io Francis Turbo tsaroako tsara hoe to efa manao zavatra foana ianareo vao mihera rehefa avy eo hoe manao azafady nambany andro tamin'izany fa tamin'izay fotoana izay izy nialatsiny dia rehefa tsy lany io tamin'izay fotoana izay tsy lany tao anaty délibération de nagaga fa tafiditra anaty ordre du jour manaraka noverenana nolanina indray tsy misy hafan'izay le resaka IPAM tsaroako tsara ary satria ny tenako dia anisany nametraka fantaniana be dia be mahakasika ny vola ho ampidirina sy ny vola ho avoaka amin'ny fidirana ao mpikambana ato anatin'ity IPAM ity fa tsy lany le IPAM tamin'izay fotoana izay satria betsaka ny nametra-pantaniana naka ny antsipiriany fa rehefa tsy lany dia naverina fandroany indray de tsy namelana raha tsy lany fa ny telo nzao tsy hoe mahitanao eto Clémence ohatrany tsaroko le izy vao mahitanao de taxiny ao an-tsaiko fa elako tsiny fa nidiniantsika tao koa ny resaka taxi moto ary tena mba nanaitra kosa aloha fa hatrizena tany hatrizena conseil municipaux anay tao anatin'ity feptom-piasana ity sambako ry izy mianadamianaka mba nahita hoe saky ny akamaroantsika mba nandany an'ilay hoe tsy mbola mety amin'ny Antananarivo renivohitra ny taxi moto fa amin'izao efa ofisialy ary nolazaina tamin'ny anao manjery fa de ho averina hodiniana indray de eo le mipetraka amin'ny fanontaniako doyen hoe fa rehefa iza zany no mangataka de azo anaovana be marenina hoe zay ataonareo ao zay tsy heno fa rehefa iza no miteny hoe tsy mety aminay ity tompoko foko zao de misy hafa afaka misisika miteny tsy maintsy alefanay io ary zay tsy averina eo foana io mandra-pahalany de le fitondrana ohatran'izany manahoana re raha mitamin'ny zavatra niainanareo tamin'ny mandahanareo talohan'izao na mpanolontsainantsika izao talohan'izao aloha mbola tsy nisy zany mbola tsy nisy zavatra naverimberina rehefa tsy lany izy de efa tsy lany fa ity moa araka ny fitenenana hoe ataondrareo laitrezana foana ty raha ty na tianao na tsy tianao de letrezana le rovany anazy ka arosony ao foana le izy tsy lany ny tamin'ny stèle na verenana letrezana zay nisy ny IPAM tsy lany IPAM averina letrezana zay mbola tia ndraiky io zany mbola efa navoaka tany moa zany hoe isy le famerenana ny fantelo le taxi moto no miteny an'izay aloha hatreto dinianao resaka ampanao gazety de hoe andrasantsika indray zany fa de hitantsika indray ny letrezana fa de arak'izay le tenenina zay moa araky ny tenenina hoe iza marina moa no mangataka de ekena ny session extraordinaire na iza marina ny tsy mangataka de tsy ekena fa raha araky ny teny tokony ho izy araky ny lalàna de olona karazana telo ihany ny afaka mangataka session dia ny exécutif ny majorité ny conseil de ny préfet reo no afaka mangataka kanefa raha zany zay zany de efa misy olo-kafa extra andreo olondreo angataka de ho hitantsika eo indray zany le letrezana ho ataony iverenako kely angamba ny doyen le resaka fanesorana ny mpanolontsaina raha sitraka ao namana le hira faralà de le tsika moa zany ny misy miteny anaty Facebook hoe satria nareo tsy nangitrika ataoko anaty fanankososina de normal nareo raha esorina ny zavatra nisy nefa atao anatin'iny tranginy rehefa tsy tonga nanatrika tsika ilay 14 juin zany hoe le andro voalohany le hitantsika fa hoe tsy manara-dalàna le fampetsona fandrony ao anatin'ny volana dia nanaratra taratasy tsika nalefa tany amin'ny PCM anankiray de nandefa copie tany maire de mbola nandefa an'izay taratasy zay ihany koa tany amin'ny préfecture inona ny zavatra tokony nataona raha ny hevitra ao manokana doyen satria eo zany de tena hoe tsy pahana le nambara zany hoe ohatrany hoe tsy nanara-dalàna tsika anankiray de ohatrany hoe tonga de nanao didiko fe lehibe fa nseho milay sanatria hoe maro anisa de manao izay tany kibony tsy hany mihitsy le izy fa de nataontsika antsoratra mazava ampanajana hoe tsy afaka kosa zay nanatrika an'ity session ty amin'ity 14 juin ty satria
mivoana tanteraka ary mifanipaka ary anitsakitsaka an'ilay voasoratra anatin'ny article 83 raha ianao manokana zao namana doyen araka le traikefa efa anananao a mampanolo-tsaina efa hoe na elanao mpanolotsaina anao a inona no mety tokony nataon'ny PCM raha ny hevitrao raha hoe nanoratra an'izay taratasy zay a isika mpanolotsaina 7 menata tsotra raha tena mahatsara tena izy fa pitarika de tokony namorentsika de teo a ny fanazavana de teo ny hitany hoe mety sa tsy mety fa tsy izay le nataony fa na famalina an'le taratasytsika ara tsy nataony any amin'ny préfet lazaina fa ailany any amin'ny préfet le zavatra hoe tsy neky amin'ny préfet tsy neky amin'ny préfet nefa raha tokony ary raha namaly ny préfet hoe tsy manaiky an'le izy a de tokony asehony antsika ny hoe tia ny taratasy a avy amin'ny préfecture tsy manaiky an'le zavatra nangatahanareo de eo tsika mahita an'izay tokony atao fa araka le teniko teo hoe zany eto a de ataoko zay atao zay le izy ya efa aloalika ve ny ranom-bary raha iteny aloalika ohatrany mbola misy ainana ihany zany fa tena ataoko hoe fambivitra satria raha afaka mpitso ny zoma 5 Oktobra de hiakatra tsika any amin'ny tribunal administratif ianao manokana doyen ao anatin'ny folo mianadaza ikasaina esorina ao anatin'izany be de be moa ny fanehoan-kevitra tsika miravavy manokana angamba mahita ny resaka be de be ataon'ny olona any amin'ny tambajotra fa ho anao manokana ve manahoana ny fahavononanao hiatrika an'izay ary mety misy zavatra mba tianao ampitaina ve amin'ireo olona maro be zay nandrotsabato atsika ary miandrandra mafy zay ho teboka farany amin'ty resaka fanesorana ity zao le izy a tsotra de tsotra ny fanasorana mpanolotsaina ny olom-boafidy ary matoa izy olom-boafidy a misy olona ny fidy anazy tao tsy vita fotsiny ny hoe hoetiko ary ty a de ho asoriko ary tsy orinasan'olona anankiray akory a ny filan-kevitra ka atao ohatrany hoe fitantanana orinasa zany ny tantanana an'io fa de zao a dia manantena ary mandrandrana ireo rehetrarehetra zay ny fidy ny tena na tam'izao fotoana zao na tamin'ny teo aloha dia mamerina tsara aminareo fa niady ho an'ny tombotsoan'ny tsika rehetrarehetra ho an'ny filan-kevitra ho antsika rehetrarehetra no nidiranay ao mpanolotsaina fa tsy ny hoe ny tombotsoanay manokana no zoatsika rehetrarehetra no tadiavin'ny olona ho bafoeny ka tsika tsy anaiky an'izay a fa dia mametraka fotsiny zany zay ny hoe aza manaonao foana fa de sao de toy ny hitatsika tany anatin'ny tambajotra tserasera moa zany zao ialako tsiny fa tena teneniko mihitsy hoe efa manomboka miasa mafy ny compte fako izy ny fitenenana satria manao ny resaka taky ny hoe ahoana moa resantsika rehefa avy eo ahoana moa ny afahanareo mikendro mafy ny anesorana ny be ny tanàna fa nareo no iza sy ny sisa de averiko avadiko le fanontaniana hoe de ahoana koa moa zany ny asahin'ny be ny tanàna analanay mpanolotsaina folo menada ao anatin'ny andraikitra izay marina be ny nambaran'ny doyen teo a nankiny ny mponina Tananarivo aminay fa melohany tena hoe amaranana kely ny firesahana amin'ny doyen ngamba ny namana lilira farala de tiako resahana kely ty tranga ity satria ahafahantsika manazavazava ny sain'ny mponina ihany koa manaraka antsika amin'izao alina zao a de hoe ianao isan'ny délégation nanam-panolotsaina niresaka tamin'ny préfet nanontany préfet moa zany makasika an'ity tranga satria le araka nefa natsidika teny mpiandohana de hoe le 2 andro aloha zao niresantsika miaraka amin'ny doyen de le 14 juin sy 18 juin dia nisy zavatra nambaran'ny préfet mazava ny amin'ny hoe session ray ihany reo manahoana ny fahitanao an'le inona marina ny zavatra nitranga tamin'io zavatra io satria tiako resana an'izay mantsy de hoe ny préfet mantsy no manala antsika izy no mitondra le fitorianatsika zany eny amin'ny tribunal administratif de zay no tiako antanina hoe ahoana ny zavatra nifampiresanareo tamin'ny préfet fa toa ohatrany hoe miaika anga ny préfet hoe marina tokoa ao anatin'izay marina tokoa ny teninao fa nisan'ny solotena ny eona tamin'ny préfet ny tenanay dia raha nantany azy momba an'io fanesorana io de resaka hoe
absence tamin'ny 14 sy 18. Rehefa nanontaniana momba an'io ary ny préfet ny hoe ahoana marina moa no firy session io voalaza ao anatin'io convocation io. Rehefa nijerena zany a, rehefa natao ny fandinihana, rehefa jerena ny hoe nisy zavatra rehetra nodinihana tao anatin'le 14 zay tsy natratra fehitrisa ahafahana mandinika azy tao anatin'ny conseil no naverina tamin'le 18. Dikan'izany a session ray ihany reo. Ary zay no mahatonga namiteny nametraka tamin'ny voalohany hoe tsy namakafaka, tsy nandinika mihitsy na ny PCM zay nandefa ny zavatra io ary de hoe nieritreretina hoe session anankiroa samihafa ny tamin'le 14 sy tamin'le 18 de ahafahana mampiditra an'le 19 lay rehefa avy eo anasorana an'reto olona reto. Zay le mahatonga ny teny hoe lehitrezany zay tiany ampidirina no ampidirina fa amiko kosa zany a mazava zay session ray reo. Ary raha mbola tohizana ary ny famakafakana n'io zavatra io de zao ny procès verbal de réunion nataondry zareo tao amin'ny fivirina tamin'ny 14 sy 17 sy 18 io ihany de afahantsika milaza fa session ray ihany reo. Arak'izany zany dia mazava be fa raha lazaina fa absence 3 fois consécutive de tsy tratra mihitsy le telo ary tsy tonga any amin'izany déchéance izany. Ary misy an'ity fanamarian'ity koa doyen hoe ao anatin'ny article 95 milaza mazava hoe raha hoe sorona ny mpanolotsaina de nona aloha izy ny antony tsy natongavany ary ny conseil municipal no makatona ny validé hoe tena marina fa tena absence sans motif ary tena hoe tsy azo ivalozana zany ny fanesorana anazy kanefa tsy zay no zavatra nitranga tamintsika aloha zany tamin'iny tranga anankiray iny fa dia araka nambaranao teo letrezana fa diry zareo ihany manao juger partie zany zareo no miapprécier hoe tia absence tokony ahafahana manala fa tsy recevable lay motif satria de efa nameny de maikisa moa sika na demande d'explication. Tsy haiko na mety mbola misy tiany doyen anapinan'izay voalaza rehetra zay mikasika an'le 14 sy 18 aloha zany. Mikasika an'le 14 sy 18 dia marina mihitsy le teninao fa na nisy ara le demex nataony de voalaza tsara fa ny afaka mandinika an'iny afaka milaza fa hoe irrecevable ny motif d'absence ny olona de ny conseil ihany. Tsy nisy nefa no azy ny fivirina araka ny tenitsika tenao teo ny hoe tsy namory ny conseil izy, tsy namory nandefa convocation izy hoe misy fiviriny conseil andinihana manokana nreto motif d'absence nreto olondreto ohatran'izao. Zay zany de efa mipetraka fa de ohatrany hoe tsimotsimona zany le zavatra nataondry zareo amiko aloha zany de tsy mitombony tsy zavatra mitombona fa de arak'izay efa tenenina hoe zay tiany atao no atao izy no mitondra de zay tiany atao no atao Kasitrahana be dehibe ianao doyen na i docteur Solomana Dieudonné zay anisan'ny mpanolotsaina ary atsipihako manokana hoe zokiny indrindra amin'ny mpanolotsaina tanàna eto Antananarivo renivohitra ray aman-dreny lehibe zany ary everiko fa anisan'ny tokony ray aman-dreny angalana hevitra consultena ao anatin'ny fanapahan-kevitra rehetra mila raisiny eo anivon'ny filan-kevitra mampieritreritra ihany mantsy le teny malagasy hoe antitra mampiadika alony ka ny antitra ihany fa magaga fa ny ray aman-dreny indray eto no kasaina esorina zay anisan'ny mampanontany tenanay rehetra hoe rehefa nisafidy izy hoe izavy ny tianao kendrenao anatin'ity fanesorana ity de hoe hatramin'ny doyen ve de doyen zay ray aman-dreny na ianao mijery any tokantrano raha angamba de veriko hoe manontany tena hoe so de efa any amin'ny tsizitsony kosa izany fikendrikendrena izany ankasitrahana be dehibe ny araka taminay teto mbola iresaka moa tsika satria ilay absence ny 14 juin sy 18 juin resantsika teo fa mbola hampandroso mpanolotsaina hafa koa tsika raha vao iresaka mahakasika ny 9 jolay fa de ankasitrahana be dehibe aloha zany doyen ny araka tamintsika teto tamin'ny tapany voalohany de misaotra anareo amirahavavy de misaotra antsika rehetrarehetra zay mijery sy miaino am'izao fotoana zao misaotra
ia araka izany dia ampandroso ny mpanolontsaina namana izay vahintsika manaraka atao anatin'ity fandarana ity tsika namina lilira faralahy fa mialohany ampandrosotsika azy a dia aleo aloha tsika anaraka n'ity fanadiadiana ity fanadiadiana efa imbe-dehibe any izy ity naveritsika tato anatin'ny fandarana fa araka ny tenao teo be la maro koa ny olona tsy mahafantatra hoe inona marina moa ny tena antony fototra tena ny angano zao resaka fanesorana mpanolontsaina izao a inona io fa rehefa manaraka n'ity fanadiadiana iray ty nareo a dia azava tsara aminareo hoe inona tokoa moa sady ampidiritsika itsy andanina ilay mpanolontsaina mialohan'le izy ohatry ny tsy arotry ny tsy hiteny an'le izy Clémence Rariny hoe mahagaga tokoa mbola misy tsy maharaka foana mantsy le izy ary zava-dehibe ny amerenantsika ny fanadiadiana toy itony satria misy olona zao manao commentaire dia somary sady nome ihany moa saika sorena fa tsy sorena fa ny omeny farany satria ozy izy hoe mpanolontsaina mangalatra ve tsy hoe sorona teo izy hoe tena gaga be hoe tamin'ny fotoana manahoana sy taizany nisy resaka fangalarana teo anivon'ny filan-kevitra dia ozy hoe tsara ihany manadiady aloha hoe mialohan'ny tenenana mba tsy tentenenina foana avadika impidony ny lele mba tsy hanaovanaovana foana ka mino afa tena zava-dehibe ny iverenantsika indray mihaino tsara sy mandinika izay voaresaka atao anatin'ity fanadiadiana ity mialohan'ny idiran'ny mpanolontsaina manaraka ho vahintsika amin'ity arivo ity. Napetrapetraka ny filohan'ny mpanolontsaina an-tanàna niaraka tamin'ireo mpanolontsaina an-tanàna lany tamin'ny anarany IRK, ireo mpanolontsaina lany tamin'ny anarany Antoktim, Clémence Rariny ary Toavina Ralamomay sy Hilda Asinjo. Tokony isy mantsy androany ny fivoriana tsy ara-potoana natrehan'ireo mpanolontsaina an-tanàna ireo, saingy voapetrapetraka ireto mpanolontsaina an-tanàna tonga ivory ireto. Dia rehefa tonga teto ny mpanolontsaina, misy ny efa niditra tato anaty lapa, misy ny mbola atao ivelany a, dia vory fomba ny mpanolontsaina rehetra zany a, misy ny vory any amin'ny efitra any misy any amin'ny président conseil municipal, misy ny vory any amin'ny sekoma, misy ny vory atao ivelany ato. Ny akamaroan'ny conseil team zany a sy tsy miankina dia atao ivelany tao no ny fampidinika. Tampotampoka tsisy fiantsona tsisy ninona izay mbola ao ivelany a fivoriana tato rava. Anvalo rava amin'ny fivoriana be inona dia hiditra tato hiditra zay a lakilosy naneno mba hoe fanombona lakilosy maneno famaranana dia hoe fa inona ny rava dia tsy ampy kôrôma ohatra amin'ny mahagaga le izy satria tsy angatanana no isaina azo natao tsara mandroso daholo tsika fomba nge zany ato amin'ny conseiller tsy mbola nisy tato hoe nandritra n'izay roa taona zay hoe amin'ny valo manomboka amin'ny sivy ihany foana zay matetika mivory ary amin'ny sivy raha tsona mivory amin'ny sivy any amin'ny amin'ny folo amin'ny tsisy hoe tena ora marina zany tao anatin'izay fa tamin'ity indray mandeha ty dia zavatra teny efa nomanina mihitsy ara tsy panahy président conseil municipal mihitsy zany ty indray mandeha satria izy mitarika amin'ny fivoriana tonga dia andao tapahana le izy izay eto misy fotoana miandry eto tonga hoe amin'ny sivy mivory amin'ny raiky ambin'ny folo vao manomboka tena tsisy maninona zany satria hoe monsieur le maire mbola misy zavatra ataony ny président zany ny zavatra misy fa tamin'ity indray mandeha ty zany dia suite logique an'ilay fivoriana zay tsy natrehanay tamin'ny volana juin lay tsy ara-dalàna lay andro fivoriana satria raha 3 andro filazany lazainy lalàna azy dia nanampy nangataka andray andro zareo indray andro iny tsy nekenay satria tsy ara-dalàna raha nisy fitondrana ny teny teto amin'ity commune be natany te anaraka lalàna sika dia tato amin'ity conseil ty tena tenenana zany kanefa le izy zavatra tsy araky ny lalàna dia tsy tonga izahay dia mbola natao ihany moa le izy avy eo afaka 10 andro satria tsy nahazo kôrôma koa tamin'iny dia natao tamin'ny heriny tamin'ny azoma zay dia zay nataony tao fa tamin'ity zany dia misy zavatra mampiomehy satria misy tantara eninay hoe nivory taty nisy fivoriana ihany taty nitranga taty tamin'ny tsy haiko maly safako maly dia tao anatin'izay nilazana hoe nisy mpanolontsaina anankiray hoe za tsy ho avy amin'io rehefa fatapatatra zareo zany fa tsy azo maronisy izy izahay maronisy satria zay ty 20 dia nataony an'izay fivoriana tsaitsay tonga dia niravana fotsiny zay tsy mety ny foman-javatra ohatran'izany satria raha ray aman-dreny tokony hitarika ianao hoe zao ny tokony ho izy tsisy an'izany mihitsy hoe raha ny valo manomboka dia tsy antsona le olona tsy avelany atsy tena ohatran'ny tsy lozika na ohatra koa rehefa atsoina le olona dia tsy tonga eto mbola miresaka kely ao izy tsy mody ataony hoe vita ny fivoriana tena raha-tsi-panahy zany mendrika ao tsy fanajana ny olom-boafidy izany ary fanaovana tsinotsinona ny vahoaka ny fidy azy ireo ho iatrany ireto mpanolontsaina ny tanàna ireto.
Iverenana kely angambany aloha na manalilira faralahy fa dia ny mahakasika ny resaka fanesorana mpanolontsaina no resantsika tao anatin'ny fandaharana ny antony anesorana ny mpanolontsaina folomenada ao anatiny zany zahay eto amin'ny plateau izay manatrika anareo mpijery amin'izao alina zao a de hoe lazaina fa tsy tonga nanatrika fivoriana intelo misesy ataoko angamba fa fanazava tsara ny fanazavana ny etony doyen teo makasika an'le andro roa voalohany izay tsy manara-dalàna kanefa natao letrezana araka ny nambarany a de ankehitriny indray tsika zany de faly mandray ny papalala moa zany no amataranay azy ao anatin'ny conseil municipal zay ko ngamba fihetsonanao ve namana CM eny amin'ny toerana izay naalany anao hoe CM papalala sa Randrenjary Mino Malala zay zany ny tena anarany ara mpanolontsaina Randrenjary Mino Malala miaraka amintsika araka teneniko teo papalala no fiantsonay anazy ao amin'ny filan-kevitra le absence farany na le dernière absence mameno anazy ho anankitelo zany zao no tena iresantsika eto namana mpanolontsaina de nilazaina zany fa de hoe absentsika ny androtry ny 5 jolay efa nisy ano fanazavanao teo tao anatin'iny fanadiadina iny hoy ianao te hoe ratsy fanahy aratsy panahy ahoana tokoa mikasika an'iny resaka 5 jolay iny zany hoe inona menondry zareo an'ilay absence ho lasa anankitelo ka tonga amin'izao fitondranantsika eny amin'ny tribunal administratif izao. Voalohany indrindra aloha CM Clémence dia tsotran'Andriamanitra ny tenako raha ohatra ka natsonareo eto amin'ity Sahia Lasa zao ty ary miarahaba anareo miravavy CM Lilira Farala CM Clémence dia eto koa dia mba mangataka teny foy manao hoe mamandrary fiononana feno an'ireo fianakaviana izay nandahoavana tao anatin'ireny lozam-piarakodia matevitevina sy moto teto amin'ity Madagasikara antsika ity ary mirary fahasalamana mivavaka ho an'ireo izay tsy salama tao anatin'ireny accident reny na dia ny tsy salama rehetra any amin'ny hôpitaly ho an'ny vahoaka malagasy izay miady ny fahasairanana ao anatin'izao andro iainantsika izao. Resaka isika teo ianareo metraka fanontaniana hoe ahoana moa zany lay absence tamin'ny fahasivy volana Jolay dia mamela kely nareo aloha somary hiditra kely ihany ahako any amin'lay voalohany satria manjary tonga dia tenatenany aty dia aleo azaveko le tamin'ny voalohany izy ity misy fotoana zany izay natonga ihany ny lonilony raha zay no izy tao anatin'io mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo netombohan'izy io raha tsy diso dia tamin'ilay budget primitive tamin'ny 2020 tany notra ny tsaroko netombohan'izy io satria tany isika mpanolontsaina natsapa hoe tsy mety ty budget ty fa misy zavatra ohatran'ny be da be tsy ara-dalàna tao anatiny dia rehefa nandeha iny budget tao anatin'izay zany dia natsapa angamba ny mpitarika tao amin'ny filan-kevitra ny tanàna hoe ohatrany tsy ho tafavoaka ity budget ty raha ohatra ka alefa ao anatina fifidianana de teny ny tombohan'ilay hoe rehefa hanao ny fifidianana isika dia natsapa ny akamaroany taty amin'ity Madagasikara hoe ohatrany tsy ara-dalàna ty dia nanana stratégie moa tiako Madagasikara tamin'izany ho an'ireo mpanolontsaina azo atao tsara raha tsy azo atao tsara ny hoe mame fahefana mpanolontsaina anankiray ny mpanolontsaina anankiray fa tamin'ity zany rehefa natao zay dia tsy haiko nitady zavatra hafa moa ny président mpanolontsaina zany teo hoe mila taratasy ny dokotera mihitsy raha tadidinareo zay mila taratasy ny dokotera isika zay nareo vao mahazo manolo an'ilay olona manome fanomezam-pahefana fa tamin'izay mihitsy dia nidina koa le mpanolontsaina nidina tao anatina trano tao tsisy nahazo mivoaka ny mpanolontsaina ary le tsy nahazo fahirana tsy le mpanolontsaina sasany tao ivelany fa tsy navelany hiditra tato anatiny tsy navelany mivoaka fa nisy kosany ny PCM afaka mivoaka sy niditra ihany tao anatin'ilay trano fivoriana de natao iny fivoriana iny zany atao zany iny fifidianana iny de zay mola izy zany nisy an'izay zavatra misavorovoro zay hita hoe tsy mety
Ary tao anatin'io zavatra ao anatin'io lapa io zany dia matsapa raha ohatranay zany mpanolotsaina tim de matsapa hoe be da be ny zavatra tsy mety ao, be da be ny zavatra tsy mety ao. Fa zao ny mpanolotsaina tim tsy de mbola niditra loatra, zay mety mahasamy hafa moa zany angamba hoe izay tsy niditra tany amin'ny hoe fitoriana aloha satria nieritreritry hoe mbola olona afaka miresaka ihany fa samy olon-dehibe, olona afaka mifanaja ihany de tokony ifampiantso hoe andao nefa misy an'ity tsy mety. Fa le izy tsy zany, tsy zany le izy fa mitohy andro aman'alina ihany lay zavatra tsy mety. Dia nisy miteny an'izay satria idirako ely am'izay le tany am'lay alolo, idirako ely le tany am'le 2 3 4 sy lay 14. Ny lalàna mihitsy dia itsika eto amin'ny vondromboaka tsinjaham-pahefana dia itsika ny tokony anara-dalàna voalohany indrindra. Indrindra tsika eto Antananarivo renivohitra satria manana sata manokana fiazy Antananarivo renivohitra ary ny mpanolotsaina rehetrarehetraka Madagasikara zany de mijery an'zany hoe manahoana zany mpanolotsaina ao amin'ny Antananarivo renivohitra zany. Ohatra mandeha mivoaka tsika reny de manatona resaka amin'ny mpanolotsaina sy ny amin'ireny toerana reny dia mitaratra Madagasikara zany Antananarivo. Rehefa nandeha ry avy ny fivoriana io de zao ny zavatra nisy. Ny fanjakany fivoriana de indray mandeha ihany ao anatin'ny ray volana tsy mihoatra ny 3 andro. Zay ny lalàna e. Indray mandeha ihany. Nampiantso nefa izy talohany nampiantsony de zao ny teny lay mpanolotsaina tao amin'ny Antananarivo hoe anankiray hoe angataka fivoriana tsy ara-potoantsika fa zao ampidirina ao anatin'io ilay solon-tsakafo ny mpanolotsaina, fantsiana lay solon-tsakafo. Zany hoe mitambatambazany vola zany le mpanolotsaina raha zay no azo satria rehefa mena an'ity nareo zany de anaiky anareo. Fa tsy nahazo tsy feno le izy satria na izy zareo raha tsy nahafeno an'ilay izy. Dia navadiny am'izay tany le izy de avy any am'be ny tanàna indray nangataka an'ilay fivoriana. Ny marina nefany tsy azo atao hoe indray mandeha ihany ianao mampiantso anatin'ny 3 andro, tsy azo atao. Ka naninona? Janvier tsika tsy nisy fivoriana, février tsika tsy nisy fivoriana, volana mars tsika, volana mai tsika tsy nisy fivoriana. Azo natao ane zany tamin'izany fotoan'andro zany ty zavatra ty. Fa naninona no natao tsy maintsy natao tao anatin'io. De eto ny tenenako hoe tsy fivoriana tena tsy ara-dalàna. Ary fivoriana aza de matsapa mihitsy hoe fa inona ny lalàna zany mamatotra an'io na mampanankery an'io fivoriana zay natao io na zavatra lany tao. Satria zavatra efa tsy ara-dalàna mametra azy inona mbola lalàna ny fametraka hoe tsy azo atao, inona ny atao de mbola atao le izy de inona zany no lalàna hiaro an'io rehefa aveo. Eritreretry fa tsisy zany io, amiko zany le fivoriana tena tsy izy. Kanefa ndray ary raha ohatra nampiantsona fivoriana izy de itsika CM tonga tany ihany tsika nanaja amin'ny maha-olombelona misy olona miantso. Fa le zavatra fototra, le zavatra ao anatin'ilay fiantsoana zay le atao mihitsy le fivoriana tsy neketsika. Rehefa natao ny fivoriana io dia ny zavatra misy tao amin'ny lampan-tanàna de zao isako ny tonga eo anao vao tonga ianao na fito sasany ary de efa eo ny fiche de présence. Zay ny anatsika. Mbola tany amin'ny voalohany aloha. Tao fiche de présence fa tsika tsisy nanao fiche de présence. Tonga lay fiantsoana faharoa taty amin'ny 12 jona. De io efa zavatra efa tsy izy io de tsy tongotsika. Tsy izy io, tsy izy mihitsy zany io 18 juin io satria le taloha ihany ty niverina anakato. Fivoriana ray zany reo. Raha nisy, raha neketsika, fa tsika tsy nanaiky tsy izy mihitsy io. Tokony ary tsika nandefa taratasy tany amin'ny préfet tamin'io hoe raha ny tena marina ke tokony teny tamintsika zany ny préfet hoe noho ny antony ohatran'izao de angatahana ihany namena de angatahanareo ivory am'ty zavatra ty fa nisy ohatry zao. Raha nanaja izy fa izy tsy nilaza. Tsy namerina teny taty amitsika izy. Zay zany ny amin'iny. Eritreretry hoe fivoriana tsisy mihitsy zany fivoriana iny raha ny lalàna no arahana. Fa miverina am'izay ato am'le sivy favorona io kosa aloha zany de fa sivy volana jolay kosa zany de tena fiantsoana ara-dalàna io. Fiantsoana ara-dalàna io. Ary de tonga teo ny namana rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny fito sasany de efa nisy tonga teo. Rehefa nijery tao amin'ny niditra teo amin'ny lapa teo ny tena tao anaty trano fivoriana de efa ty amin'ny valo latsaka efa ny aty mbola tsisy aiza fiche de présence tsy nisy. Dia nivoaka tao avela ny tena.
de rehefa tena mivoaka tao avelany indray tena zany nendresadresaka tao a de zao ny zavatra nisy tonga de naneno ny lakolosy io le tena naneno ny lakolosy de lakolosy anie zany raha ohatra fivorina de maneno indroa e manomboka amin'ny fanombohana de maneno indray rehefa momba amin'ny firavana fa tia indray mandeha dia firavana lay natao zany hoe vita amin'ny fivorina niditra ianao aneno ny lakolosy raha ohatra ka naneno ny lakolosy nomboka amin'ny fivorina mbola afaka miditra tsara ianao de ao aorianan'iny ianao afaka manao fiche de présence fa fiche de présence mbola tsisy teo na tamin'iny ora iny ary tsisy fiche de présence teo de hoe efa rava amin'ny fivorina ny andro amin'io amin'ny valo ny andro amin'ny valo ny fiantsonana nefany a de milaza hoe amin'ny valo a partir de 8 heures zany hoe amin'ny valo eo artir cm fa tsika ary mbola misy koa raha ao anatin'ilay fitsipika anatiny hoe 15 minutes ny andren'izay tara 15 minutes de afaka zay vao hoe andrasana le namana tara de zay vao afaka hoe ravana amin'ny fivorina raha tsy mahatratra fetrisa raha tsy mahatratra fetrisa tia moa zany a de tsy nahatratra fetrisa ty fivorina ty satria ny olona tonga ivory tsy nampidirina fa vidirina nefa rava fa zao ohatrany nandray vola ihany ve zany re olona reo tam'le fivorina tamin'io sa tsy nandray izy zany ny fantanena mipetraka nge ka io zany a eo le nitenenako hoe ara-tsi-pana le izy efa tiana ho adabo tadiavana lalana mihitsy a ananjerana ny reto mpanolotsaina reto hoe ahoana ny ananjerantsika ny reto analantsika ny reto de io tena avy any amin'ny mpanolotsaina président conseil municipal zany io zay ray aman-dreny tokony andamina zany ange ny asan'ny ray aman-dreny mandamina e fa tsy manakorotany e mazava be misy tengazo hoe tany misy olobe tsy miady zaza fa ho an conseil municipal Antananarivo miady ny zaza ko ny ray aman-dreny mihitsy no mitady zavatra nomelezana ny zanaka zaza ohatra ao anatin'ny trano zany ve de zay nataoko anareo hoe fivorina io zany raha nisy zany a raha ohatra ka razaina hoe nisy le fivorina tany amin'ny voalohany lay roa andro voalohany a dia indray mandeha satria fivorina ray reo nataonjare reo tsy nisy le voalohany a fa le faharoa no nataony iny le namoahany nandaniny an'ilay tetibola tao zany de ty anankiray ty zany teny fizera ty mbola voindro zany ka ny lalàna manao hoe intelo ny mpanolotsaina no zay vao azo asorony tadiavana hevitra izy raha ohatra ka asorony ary raha asorona aza mpanolotsaina tompo de mbola ny lalàna ihany ko mametraka hoe mbola vorina aloha ny mpanolotsaina rehetra de hoetiny eo amin'ny mpanolotsaina hoe reto olona reto de alàna noho ny antony ty de ty mifanazavany ahoana ny hevitra reo fa tsisy zany fa tonga lay izy dia nalefa tany amin'ny ben'ny tanàna de nalefa tonga de any amin'ny préfet zany hoe misy zatra tsy voadinika mihitsy zany ao anatiny eo fa nalefa fahoany fotsiny a azahoana mampiditra fitoriana anreto mpanolotsaina folo menada reto zay lay fanazavako aneny fantaniana manitikitika moa izy ty efa napetraka tamin'ny doyen teo de apetraka ao mpampalala ihany ko hoe mpampalala manokana ao anatin'lay anisany angatana ny fanesorana tsika telo damo zany efatra miaraka amin'ny doyen so tsika efatra amin'ny folo zany tsika reto miresaka amin'ny vahoaka eto ankehitriny de ozy hoe ianao de ao anatin'le izy fa raha apetraka aminao fantaniana mpampalala anankiroa ny tiako antaniana ny voalohany hoe tena tsy mitombona mihitsy ange zany ty fanalana sy ty fitoriana ty raha ny zavatra rerarera nazavainao teo fa ny faharoa koa de hoe inona tena antony nahatonga hoe ianao zany anatin'le lisitra kokoa raha ny fahitanao azy apiky kely fotsiny sady tsy mitombona le izy no efa tany mois de juillet zany tsika nefa nanomboka le kajikajindry zareo hoe ataotsika zay atratrarana an'le absence anankitelo hanesorana an'reto mpanolotsaina ny valiko lay fanotanenareo roavavy miaraka de zao zany efa nomanina melo io reo le fanalana atsika reo ny antony de zao fahitako azy nanomboka ny amaro anisa isika zany hoe mahatsapa ny zavatra tsy mety itsika nge zany nanohatra tao ho anay aloha zany nanohatra fa ianao moa zany lay lalana efa noentinareo hatramin'izay mihitsy io lay io le ataonao io ange le nataonareo herika taminanao propagande hoe anao an'izao tsika de zao no ataotsika de zao no ataotsika fa iry zareo moa hafa ny lalany fa ianao no nanaraka an'ilay izy de efa fantany lasa maro anisa zany taty satria nisy team 5 amby roapolo de komba anaky roa
dia 20 teo tsika nisy niaraka tao anatin'ity raharaha zay tsy nety tato amin'ny commune ty dia izay ny tsy zakany PCM zay tsika 20 zay zay ny tsy zakany de mahatonga anazy a namorona ny tady hevitra am'ty anaty ary tsika ireo koa ohatra nefa nandeha satria matsapa an'le zavatra tsy fetezana be da be nataony président conseiller zay efa mangataka foana tsika hoe asivo re tompoko a ny fandiniana andraraha anatin'ny mpanolontsaina fa tsy mety tonga matahotra an'io izy nangataka le fanesorana nangataka fanesorana azy keo tsika de niazo ny nataony tonga aloha niazo nataony tonga aloha hoe aloha toriko reto fa tena marina tonga aloha ny atsika fa natao zay tsy andehanany ny atsika tsy nalefa ny atsika tsy nalefa fa niazo no nraisina zay le izy ka io tsy ara-dalàna mihitsy io hoe tsy ara-dalàna io raha ny lalàna no arahana ary tsisy namaika tao anatin'ny fivoriana io a satria le fivoriana anankiray tao anatin'ity le 9 ty angera tadidinareo tsara fa tsisy zavatra tapaka io nasoronena satria io zavatra io a tao anatin'lay ndresana tare fantsina tetibola tam'lay 14 de nentina tao anatin'io dia iry zareo ihany natsapa rehefa nanadiady betsaka tsika tao anatin'ity le 9 ty ndresaka be tao anatin'ny fivoriana io a de tsapanjareo hoe tsy hipasy ty zay ndray koa le izy de ozy izy mialoha hoe nangataka ny mpanolontsaina ray avao amin'ny herikany teny hoe mangataka mba azoroneny io fivoriana io le 16 resanao zay le taty am'le 16 tratra ny fetrisa ny 6 jolay de nahemotra ny 9 jolay le tonga daholo isika teo tsika tonga daholo tsika de nazoroneny ndray teo amin'ny fotoana io ndray zany a de nazoroneny le izy ary ny loza tamin'io koa de zao raha ohatra fa anatina fivoriana ny mpanolontsaina ka misy zavatra ho tapahanao a dia tsangatanana aloha mpanolontsaina na hoe nendry zareo moa lefa vato miafina zany voto miafina de natao voto miafina tao la izy hoe ahoana ny hevitra ny mpanolontsaina fa azoronena ty zavatra zay natao ty fa tsy zany no nitranga fa natsonony PCM re président ny conseiller ny président commission de zareo tany no niresaka de tonga tato tonga de ahempotra ny fivoriana ravitsika azonareo efa fanaovana le mpanolontsaina nge magaga zany fa le mpanolontsaina mihitsy nge tsy tonga saintsika itsika fitambaratsika mpanolontsaina efatra m-dimapolo mihitsy ny tsy tonga saina hoe atao an'izany de mijery an'reto olona folo reto tsika zay reto olona folo reto hoe andao reto asorona za aloha isorako an'Andriamanitra aloha zany hoe le mpanolontsaina tim zany aloha sy ny komba anankiray de miaraka amitsika ao anatin'ny ty ady zay atretsika ty dia mampahery am'zareo koa fa ndray kory zareo reo mety misy miresaka ihany koa ny ambadimbady ihany a tsy azonao ferany zany mampahery an-jareo a hoe aleoranga miaraka de mijoro amin'ny marina ihany 20 nge tsika ny tokony notoriana 20 tsika notoriana fa naninona ny folo ihany 20 mitovy mihitsy ny zavatra nataotsika hoe tsy nivorytsika tsy tongotsika tato am'ty a tany an'le fivoriana tsy nizy iny zay tsy izy aloha tsy nivorytsika tato am'ty le 9 ty tsika tonga fa tsy nampidirina niaraka teo tsika ampisan daholo zay nampisan daholo tsika isika rehetrrehetra 20 no ampisan ary mariny PV sy ny fanamarina patongavany zany any anatin'izany de misy hoe tena reto tokoa tsika ny 20 fa naninona ny folo de mampanontany tena zany hoe io ngamba zany hoe raha misy olona marina ve zany de reto olona marina reto zany reto arotsaka andao reto arotsaka ria ny soratra be misy anatanina rivo ry fa ny sasany alao atao aty anany de tsy tonga saina ve reto tsy miakatsiriakatra reto hoe ahoana moa tsika ny tsy natao tao ary zay mihitsy mantsy moa le tiako iverenana kely le resaka 9 juillet teo ihany ny CM Pampalala taorinany fivoriana io tsika le androtry le tsy taditiko iny la nanaovana le ajournement ve le tamin'iny sa le taorinan'iny hoe nisy fotoana ry zareo amin'ny valo tsisy valaka tamin'iny le convocation antsika hoe manomboka amin'ny valo sy tsy diso ny fivoriana de tamin'ny valo sasany izy voatonga de tamin'izay moa tsika efa nanomboka menomeno kory aza satria nisy nanao direct tamin'ny tambazora tsy nisy fialantsiny nataony ny mpanolontsaina anao izy io fa tadidiko zay ange hoay zay de nefany a ry zareo zany afaka tara nefa efa hatramin'ny atsasakadiny a nefa ny lany lalàna de hoe fefakadiny
fa izy afaka tara tsy maninona na mahazo tara moa zany tiako teneniny fa tsika zany na ray minitra raha le veriny fa hoe raha zay ny fahatarana de la zay ny fa absent de esoriny tsy mpanolotsaina zay le fitantanana alohan'ny amaliny papalala tsaroko tsara mantsy zao ny valy teny tamin'iny ny tenenin'Andriamatobe ny tanàna hoe amin'ny manaraka PCM rehefa ampivory alatsinainy de aza tomboka amin'ny valy fitsika mbola manangan-tsaina hatramin'ny zavatra madinika ohatrany aranga zany tsy de hoe rehefa andefa n'ilay convocation ve no le fampetsona fivoriana de angamo tsy fantatra hoe andro alatsinainy io napetsonao io ary de raha manangan-tsaina zany ianao de amin'ny valy tokoa ve ny fanomboana satria ny tabataba tany amin'ny tambajotra ny namana tao amin'ny kombalo tsaroko mihitsy tamin'iny anao direct tamin'ny Facebook na napsion ny ora mazava tsara mihitsy hoe zao ny ora fa mbola tsy tonga ny olona satria ny famafao be le resaka fahatarana sy absence tamin'ireny fotoan'ireny zafady papalala fa nitapahako kely raha tadiditsika dia tamin'ny 9 jona io tamin'ny 9 jolay io ange ka tamin'io ihany zany nisy hoe amin'ny 7 ora ny fivoriana io zany tena hoe amin'ny 7 ora fa za miteny aminareo fa tsotra ty tena teneniko ny zay ho ale izy hoe maninona saby tonga amin'ilay fitenena malagasy hoe rehefa tiana hovonoina ny alika de lazaina fa rombotra de vonoina izy fefa nisy fivoriana nge nisy fiantsoana fivoriana nge tao amin'ny lapa fefa tany an-tamin'ny 20 vao nanomboka nefa tamin'ny 6 sasany tsika ny natsony ohatra afaka jereny zany hoe tamin'ny 7 febroary tamin'ny 2020 zareo nange namonjy an'ilay fanamariana zareo namonjy ny fanamariana iny de izahay niandry tao de andrasana kely aloha fa mbola ohatran'izao fa tsisy nitabataba tamin'izany tsisy nitabataba zany hoe aleo samy manana fomba fijeriny de tsisy nitabataba ary tsy indre mandeha koa tsika ny natsona mivory amin'ny 6 sasany ka amin'ny 10 vao mivory amin'ny 20 vao mivory tao aorianan'ilay 9 jolay nisy fiantsoana fivoriana de iny tokoa zany le efa niandry teo de misy namana moa zany somary tezitra ihany hoe ahoana koa zay no zay efa nahazo an'ilay de meksintsika de nivalitsika zay tsy tonga atsona amin'ny 7 amin'ny 7 zao de tsy tonga de tsy maninona fa ianao zao tsy tonga amin'ny 7 sasany efa amin'ny 7 sasany mbola tsy nandefa nijerena terena ilay fanina de fa zay tiavatra ny tenen'le namana anankiray zao ohatrany nahelona feo hoe zay koa anisan'ny nanalana ampidirina le namana anankiray tato hoe ny teny an'izany azonareo misy zavatra ne tsopitsopinina zany hoe zao fa tamin'ity moa zany de natao atambatra tato fa noho ny antony noho ny antony ty nanaovana an'ity ny antony ty zany hoe itsika mpanolotsaina mihitsy ihany tadiavina kombombava ao amin'ny lapan'ny tanàna io de tsy miteny tsoa fa zay tenenin-jareo mila rano de zay zany mila rano raha ohatra zany ianao manao an'izay de tsisy fitoritorianana ohatry vao mihitsy zany fa mila manaraka an'izay ianao fa tsy zany ny fidianana vahoaka Antananarivo antsika mpanolotsaina ary iny le ndresana sy namana Lili tao amin'ny Arsely namana Celestin omaly hoe ny patron atsika de mponina Antananarivo vahoaka zay mifidy atsika ka tokony ajaina izay andrasany vahoaka Antananarivo amintsika olom-boafidy izay ya manararoatra ny fandalovanao papalala satria ianao koa de mitovy amin'ny CM doyen teo ihany hoe tsy voasambany no mpanolotsaina efa mpanolotsaina ianao tamin'ny fotoana nabe ny tanàna ny Ramatoa Lalaora Valomanana ary tena anisany ataoko hoe tena ray aman-dreny manana ny maha izy azy eo ny filan-kevitra io noho izay traikefa efa nanananao zay de manaitra kely ihany lay asa raha efa nandinika an'izy io anao fa lasa malaza be moa de tsy azoko ataony tsy resaka azy ity le takela-by goavana eto isika dia manandratra ny nofony izao tontolo izao raha tsy engany tsy ho diso aloha tsy fantatro fa ireny manokana ahoana ny fahitanao azy mbola manana an'izany hasiny sy lanjan'izany ve ny mpanolotsaina tanàna raha misy fanapahan-kevitra tahaka ireny everina hoe fampahafantarana no tenenina ny mpanolotsaina information fa tsy fangalana fankatoavana asa aloha za manokana ohatran'ny tsy natsiaro hoe nisy ny délibération mahakasika an'io zavatra io ianareo mianadahy tsy fantatro fa ohatran'ny te hanontany ianao hoe manahoana ny fahitanao ny asany zany atao hoe fahefan'ny mpanolotsaina raha io zavatra misy efa mijoalajoala io no hitatsika io no jerevantsika hoe mijoalajoala zany fa efa nisy koa nge talohan'io nanao an'ny resaka kianjam-bary ihany efa nandio vao nalefa tao amintsika mpanolotsaina raha reny lalana fanovana lalana eto Antananarivo reny any fihetsiketsehana rehetra reny fanovana endrika Antananarivo mihitsy mila mandalo amintsika mpanolotsaina tenenina fotsiny tao hoe isy ohatran'io fa ozy le zao dahako mpanao sodira ary tena mahay sodira n'izao dahako hoe io ve no apetako hoe sodira tsy aloha zay no nanao de vita tsara tarena ataonay tsara no io hitondra inona ho Antananarivo izy any akasary io
io moa rehefa mipetraka le fanontaniana zao de hitako any anaty Facebook any de hoe don izy io ka izy ho nefa nometsika lalana andray don de don io zany de afaka apetraka eo kanefa le soratra ao anatin'le izy a lasa miengagé an'le tanàn'Antananarivo amin'le karazana slogan izay apetraka eo amin'ny devant lapa zany kosa tokony angalana ny avalina ampanolotsaina tokony ampahafantarina mihitsy satria lasa miteraka resa be tokoa amin'io resaka inona moa zany lazaina fa hoe asana mpanakanto zay moa le nandrebrebena antsika hoe mpanakanto tsika ve moa andeha andara hoe mpanakanto malagasy tokoa no asiana manao exposition eo ko atao ina koa moa parvue raha ohatra ka hoe tsisy mampiasa amin'ny fotoana anina de hoe eny ara fa tsy maninona raha hoe zay anampahafantatra ny kanto fa de io ny raha tsika nahita hoe ararotana foana le mpanolotsaina dinganina foana no mampana ny ina moa zany ny rafitra panao tsy panao lalàna moa zany fa ny organe délibérant rafitra mpanapa-kevitra eo anivon'ny commune zay le izy iresaka fitoriana ihany tsika raha sitrakareo de iresaka kely makasika ny sady ity koa isany koa andrasan'ny mponina Antananarivo a le hoe esorina ny be ny tanàna satria tsy sanatria hoe valy fingikafingaka fa raha ohatra izy ka mitory anay zao de ny raha nareo nahita tonga mba nitsika mponina Antananarivo hoe ray aloha hoe absence ve de anesoran'olona fa roa hoe ay ve zany le izy zavatra natao cinéma fotsiny mba hitana ikendrena fanesoran'olona fa par contre raha nyresaka hoe fanesorana ny be ny tanàna manokana fangatahana fanesorana ny be ny tanàna manokana de tena hoe misy antony mazava de tsika tsy afaka mivoana amin'ny resaka lalàna ka ny anangamba ny satria efa mandeha fotoana tsy de ho resahako lava be le makasika hoe mbola misy fitoriana roa hafa koa ny tena koa no andeha amin'io zany miaraka ny tsika le tsika folo menata samy amin'ny folo sasany fa mandeha koa le resaka fitoriana président pokotany TGV any tena koa manalatsy ho mpanolotsaina de mandeha koa ny fitoriana be ny tanàna ny tena koa manalatsy ho mpanolotsaina raha hiditra lalina amin'iny tsika de manjary tsy ho ampy ny fotoana fa ngamba tonga de hidirantsika le hoe inona moa le antony toriana ny be ny tanàna ny antony toriana amin'ny be ny tanàna de tsy amampanolotsaina aloha zany nitoriko azy zay kosa aloha zany esoriko le kaskety mampanolotsaina satria raha mba namaky ny lalàna kosa zany a de io moa manao copier coller ko sofianatra zay ngamba satria ilay président pokotany de marina ngamba mety hoeritreritrareo menada hoe ahoana moa ny etezana zany hoe président pokotany andeha hitory olom-boafidy tsy noho ny resaka fanitsakitsahana lalàna fa de ohatrany hoe izy zany de tena nahita tao amin'io lapy mihitsy hoe inona marina ny zavatra nitranga tao amin'ny conseil municipal de hitany ato daholo ianao tsy mifidy an'ity ianao tsy nanao an'ity ianao tsy nanangatanana teto ianao nanao an'izao teto sy ny sisa sy ny sisa zay zany le nambaran'ilay président pokotany ka ny anahy zany de natao copier coller a iny mihitsy ny nalaiko de nraisiko a nentina nitoriana be ny tanàna satria ngamba ny tsara mpahafantarana mponina Antananarivo ihany koa hoe raha misy miteny mantsy hoe nareo to esorina ko nareo mpanolotsaina be dehibe reo de tsy afaka ny anala azy de ny lalàna de mamaritra hoe azo tsika atao tokoa ny manala ny be ny tanàna sainga suspension ana 3 mois aloha azo tsika angatahana vita ny suspension ana 3 mois de entina ny ministera miandraikitra ny vondroboka-paritra de izy aveo no miteny hoe esorina na tazomina ny be ny tanàna arakaraka ilay fandikan-dalàna zay zany le lalàna zany amin'le hoe fanesorana ny be ny tanàna fa tsy mety zany hoe tonga de hoe tsika tonga de hijory hoe sorina angamy be ny tanàna fa tsy mety be ny tanàna io zay zany aloha tsara mpahafantarina ny manaitra kely anao anatin'iny resaka iny fotsiny mantsy Clément Sarariny araky ny efa nilazainy CM doyen teo hoe ny avy eo anivony antokotiko Madagasikara koa ny tsy petraka fotsiny amin'izao ny mpanolotsaina fa ho avy koa izay ho ataonay fa ho anao manokana zany manaitra ihany lay ataoko hoe réaction ny olona zay hitako hoe tsy tena lojika ihany raha ny fijery satria zao no lazaindreo tsy teny amin'ny hoe fako ve sa tsy fako lay compte fa de izy tena no mahalala azy hoe fasahina avaiza moa raha matompan'olotsaina no asahinao manala ny be ny tanàna amin'ny toerana fa ngahy ianao no nametraka azy teo de ohatrany hoe mampome anala izy hoe tsotra kely de avery kokoa zany le fantaniana hoe fantaniana avy aiza moa andre matoa be ny tanàna no anananao fahefana manala ny mpanolotsaina amin'ny toerana fa ianao angano nametraka azy teo tiako tenenina hoe aleo rehefa mijery zavatra de tena mijery zavatra mahitsy tsy mitanila objectivement fa lay izy zany rehefa solomaso mainty no hijerevanao de
nahandro atoandro biara de verinao fa somambo samby arivariva ka manimba zavatra be deabe ny zavatra torak'izay a tsetsatsiaritra iny mahakasika an'ilay fitoriana fa de hiara-hiatrika moa isika zany a iozoma io amin'ny folora sasany de tena manantena ny firaisampo firaisan-tsaina zay efa naseho anareo amin'ny endrika be deabe fa mino zay fa tena mbola ho aseho anareo koa amin'ny fotoana io a mahakasika an'izay raharaha fa ny sorana izay ka de dirako kely aloha sady mba afaka hidivantsika hevitra kely koa mantsy izy ty e nareo zany eto zany le mpanolotsaina de nareo afaka manamarina tsara hoe inona marina tokoa ny zavatra misy ka natonga le fitoriana voalohany aloha zany misy hoe inona ny voalohany antony voalohany nangatahana an'le hoe fanesorana azy satria hoe nangatahana mihitsy ny fanesorana azy ihany koa de hoe tsy manatanteraka ny fanapahan'ny mpanolotsaina ny tanàna lehibe ny tanàna zay zany le izy satria nandritra ny fivoriana ny 9-7 izay no tanterahany filan-kevitra munisipaly a de ny isa 7 ny mpanolotsaina izay nitsipaka n'ilay hoe fangatahana avy raha tsaroanareo mitsara mantsy tao anatin'ilay convocation tamin'iny fotoana iny de hoe manao demande d'avis amin'ny démolition an'ireo construction irrégulière zay zany le fangatahana de tsika tsy nanaiky 27 zany ny mpanolotsaina tsy nanaiky tamin'io fotoana io de rehefa tsy nanaiky no 27 a de ny zavatra nisy nefany a narodany ihany ilay teria sorano zany iny koa le nangatahany koa le hoe mangataka ny anafoanana n'ireo convention standard izay nentina nananganana tsy ireo teo sorano ihany fa isan'izany koa le tety amin'ny esplanade rehetrarehetra be dia be ny convention standard nampiasaina nananganana an'ireo de nangataka koa izy hoe foano ilay convention standard de tsy nanaiky koa tsika de ny zavatra nisy nefany a sady narodany ilay teria sorano a no nangatahany koa ny fanesorana zany hoe nandefasany note ireo mpivarotra teny amin'ny esplanade tsaroantsika hoe hoarodana daholo ny eny amin'ny esplanade iny moa zany zao CM Pampalala efa CM tamin'izany fotoana ahoana marina amin'ny fahitanao an'ireny zavatra nitranga ireny hoe misy matsy miteny tsy manara-dalàna sy ny sisa kanefany misy convention mazava ary averiko hoe nahazo fankatoavana tamin'ny mpanolotsaina ka le tsy any amin'ilay fandrodanana mihitsy ny olana fa farafaratsiny aloha raha niketsika le izy a nahazo fahalalahana izy zany a tsy olana fa le izy nefa tsy niketsika mety ahoana fahitany pampalalana zay zao toy izao izy io reny nanorina an'ireny tsena reny moa zany a de tamin'ny andron'ny mera neny lalora valomanana de nandalo tao nisy convention daholo reny tsena natao rehetrarehetra reny ary lay misy ny hoe mahazo alalana zany a misy tonga aloha kosa de hoe tsy mandalo ao amin'ny conseil tsony a ny fanondrenana raha ny anatin'ny tsena lay izy ao anatin'ny tsena zany tsy voafaritra koa moa neto amintsika eto Tananarivo zany hoe atraizatraiza aby moa zany ny tsena fa matoa reny nitsangany reny boxa reny a de nisy convention fanarahana zany de rehefa nandeha io tato amin'ny androntsika taty amin'ny mera naina Andretsotoaina dia nangataka tao amintsika izy raha vany reto convention reto nagaga tamin'io zany misy olombelona indraindray tsy mandinika ny tenany a fa directeur olona niasa tao amin'ny fitantanana momba ny juridique ny commune ihany nitondra an'io tao aminay hoe mety ty zao no atao eto de izy ihany no nitondra hoe ho ravany ty convention ty de nitondra fanakazona kavitra izy ny nanao azy nitondra azy tamin'izany fotoana drany izy nitaly solotoerana tao de izy ihany re manao hoe ravana inona zany izy tsotrotry zany fandraisako an'le zavatra natao hoe ianao ve de tsy matsapa hoe ianao no nampanao an'io a de ianao indray manao hoe andao ravany ty nefa ianao zao no nanao azy tao anatin'ireny CM ty de tsoroko mazava be hoe narodana mola izy efa tsy neketsika de narodana ihany fa nijorontsika tamin'ireny nijorontsika tamin'ireny de anisan'ireny nankalanantsika ny tenenana hoe tenenany amin'ny télé rehefa ohatran'izao zay aloha de miteneny amin'ny télé rehefa sona misy zavatra tsy mety zay nafaka miteny de miteny zay fa nijorontsika de avy eo nefany zay nge le tenenako misy ara-tsipanao anatin'le zavatra atao hoe raha mijerinareo le osoranao a ravana le taty arina de nitsemana fanitsy fotsiny lay tao arina maninona raha navela to le olona ny asa mifamelona le olona nge ho atao anatin'ireny de nisambotra vola izy ary mbola naty amehana sambotra vola izy tao anatin'ireny fotoanandro reny a de ny amerenany amin'ny volana ahoana tratra ny amehana ara-pahasalamana tsika
ary zany mihitsy ny zavatra nyresapiny hoe aoka mihitsy aloha tsy ataony manelingelina manimbanimba fiarinan'olona satria ao anatina fiarina ao anatiny amiana ara-pahasalamana tena tsy mety satria tsika mila miarina le olona mipotehitsika fefa taty arina taty tsy haiko fivirina inona be ny tanàna vao nyteny hoe za ozy tsy andodina trantsony raha tsy miaraka taminareo teny an'izany ange izy tao amin'ny fivirina teny an'izany mihitsy izy arina ny filoam-pirenena raha de tena ny teny mihitsy koa hoe ao anaty amena tsy mahazo mandrotana tsy andodina trantsony raha tena keto aminareo le izy ohatr'izay le izy ka le fandravana zavatra ohatran'ireny fanombiana fiarinan'o le izy ho azy zay dinihana tsara aloha vao atao fa le izy ao anatin'ny amentsika anatin'ny amena tsika misy aloha hoe rehefa eny ambony lakan-drano de asorona fa tsika ao anatin'ny amena tena hoe mbola sahirana ny olona zany zao raha mijery fahasiarana ny olona am'izao nge tsika misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola misokatra mivavy fa misy olona tsy mianatra tsony ny zanany anakiroa ny zanany de ndray tsy mianatra satria tsy voaloha le droit tokony aloha aleony zaza mandefitra de mampalahelo le fiainana eto amintsika zany fa tokony mba jerena ihany ny mahaolole zany zay ka zay le tsy verenana tsy fijerena mahaolona zay indrindra de tena tao anatiny mihitsy satria de narodana tsy nisy atakandro ary narodana tsy tao anatin'ny fanajana ihany koa an'ilay misy lalàna mantsy hoe rehefa androdana anao de mila manome sommation aloha fa de tonga de valambe efapolorany mba nomenandreo olona ireo eny fa na de niaka avoka aza ary mbola tsy zay ihany koa fa mbola de tany anatina weekend amin'ny fotoana farany herinandro zany zay tsy esan'ny olona no nanaovana an'le fandrodanana ary iverenako be le tenin'ny mpampalala teo hoe ara-tsi-panahy tsy tsika rery nanaovany ara-tsi-panahy fa anaovany ara-tsi-panahy hatramin'ny vahoakana Antananarivo tao anatiny ty resaka fandrodanana teo amin'ny tery amin'ny Sorano sy ny sisy zay anankiray ary mbola hanozaka koa zay koa de tsy nisy koa le fanonerana nefa voasoratra mazava tao anatin'le convention zay hoe misy fanonerana zany hoe rehefa zany moa lalàna ny fifanarahana rehetra hoe rehefa ianao no manapa-kevitra manapaka samy rery an'le izy de misy an'izao kosa tokony alohanao misy indemnisation fa de tsy nirarahina le olona zay zany ny antony voalohany nitoriko azy samy miaiky angambany sika fa araky ny lalàna tsara zany zavatra fa nitsakitsahana lalàna faharoa isan'ny toriko anazy koa le resaka momba nanala mahitsy mbola fandrodanana ihany koa io narodana le trano tenena ala mahitsy satria lazaina zany fa hoe any commune hono ny tany mba ho tsy idiratsika iny hoe any commune ny tany de mieritreritra ny commune amerina amin'ny taniny aminazy fa nefa ny ao anatin'ny kanefa ny ao anatin'ny lalàna de hoe averiko le resaka teo hoe ny loi 2015-052 izay mahagaga aloha fa ny italiany urbanisme teo aloha no napafantatra atsika an'io raha nandrotsaka ny dossier momba andreo sorandreo izy de zay mihitsy ny teny narotsany tao le dossier hoe araka ny lalàna 2015-052 dia afaka après avis du conseil ozy zay natokana azy naka le avis atsika de afaka mandrodana après sommation na 30 jours de le olona teny anala mahitsy zany de tena hoe lasa monsieur 48 heures sy madame 48 heures izy rehetrarehetra fa de 48 heures koa no nomeny andreo olona reo andro fety 31 décembre au lieu de 30 jours au lieu de 30 jours de narodana ihany koa ilay teny anala mahitsy raha izay faharoa mbola naka arrêté izy raha ny tokony ho izy rehefa mandrodana de tokony maka arrêté aty amintsika mandalo conseil municipal aloha zany maka ny avia atsika ohatra le nataony tamin'ny resaka construction irrégulière io ihany hoe androdana ery amin'ny anala mahitsy zany ny commune urbaine Antananarivo nefa tsy zay ny nataony zay zany le zavatra nitranga momba an'io anala mahitsy io de io arrêté io zany osika io arrêté io zay zany le nitoriko azy tao anatin'izay hoe arrêté osika satria tsy nandalo taty amin'ny conseil municipal tsika zao tsika manokana zao minao fa tsaronao tsara papalana ny fotoana tamin'ny fotoana io ny antso anao ihany fa nisy moa tsy fahafahanao tamin'iny hoe ndao tsika hiaraka le fotoana moa farany taona oka précisena tsara le vanim-potoana nisiny le izy tao anatin'izay de hoe ahoana fandehana fa misy an'izao zavatra mitranga ohatran'izao de andro farany taona nanaovanao an'ilay fandrodanana de nefany lay arrêté zany tsy nizandalo tety amin'ny conseil municipal fa ny zavatra mbola nisy koa tamin'ny trangana nala mahitsy io izy menadady zao le olona mba nitory mba nalahelo zany le olona fananana 4 milliards ao anatin'ny ray mpimaso tonga de tsita tonga de rodana de mba nitory mibe ny tanàna tsika zao toriny nambarantsika teo hoe tsy ara-dalàna ilay fitoriana fa de aiza koa de absence de hitoriana olona aiza koa de zavatra tsy nandalo teo amin'ny conseil akory de tonga de hoe lazaina fa ihany fa itya de mba nitory le olona kanefa mandraky tiany andro tsy haiko aloha nareo raha efa naheno fa za aloha mbola tsy naheno hoe be ny tanàna nareo tsy toena niakatra fa de tsy nitotsy
niakatra teo amin'ny fitsarana izy a mandraky tiany androany na nefa dia nanao an'izay fandrotanana tsy manara-dalàna zay fahatelo manarakarak'izay tsy haiko nareo raha misy ambara makotra aka amin'ny kasika an'izay fa fahatelo manarakarak'izay a momba ny raharaha MPS zay koa nitoriko azy inona zavatra antrange pampalala angamba tena mahafantatra tsara amin'izany satria efa taloha moa zany ty fanapahanty e hoe nomena bay amin'ny fiteotika any MPS a de note no noraisiny be ny tanàna hoe mena fepitaona nareo a miala tsy misy fepetra eo amin'io a toerana izay a iorina ny orinasanareo de mitovy tsisy valaka am'le hoe hitsakitsahana foana le mpanolotsaina ny tanàna tsika zao tsy nampahafantariny an'izany mihitsy hoe ampahafantariny na nandalo any anatin'ny ordre du jour tsika hoe io a misy ordre du jour fa hoe hofoanana ny bay amin'ny fitaotika nomena ny orinasa tserasera MPS fa de tonga de ravana fotsiny le izy zay koa zany zao nitoriko anazy satria namoaka an'le note izy zay zany le zavatra hoe fanitsakitsahana ataon'ny be ny tanàna zany a nainandre citoyen ao anatin'izay de fa efatra le CMH ty kosa ny rahantsika samy nahita tsika le CMH hoe code municipal d'hygiène ekena fefa nisy fanokitiany daholo le vola rehetrarehetra tao anatin'le code municipal d'hygiène na enotsika an'ireny fimenomena amin'ny vahoaka momba n'ilay hoe vovoanalika sy le hoe olona manao mandoko-trano miforonona koa le resaka hoe mandoko-trano sy ny sisa vo miforonona daholo hoe raha mandoko-trano ianao de refesina metatra toradro sy ny sisa de iny koa nitoriko anazy hoe fa ahoana moa alalana vezana afahanao mikitika an'ity vola ity kanefa tsy nampandalovana akory ny filan-kevitra munisipaly fa de ianao samirery a no nanao an'izay de nefa ny mazava ny voalazany lalàna ao anatin'ny article ao anatin'ny 2015-14-0-020 hoe na manao construction ianao na manao réparation ianao na manao iny ianao de tokony mandalo conseil municipal ny am'le resaka anina ndray ty resahako ty kay mbola tsy tongany a ny am'le resaka tanareo izy nanorina an'ty kazerina pompier de ozy izy ny lalàna hoe na manorina ianao na mandrodana ianao na manamboatra ianao de mandalo conseil municipal fa tsika moa efa name autorisation anazy hoe aiza koa ve de anamboatra mitritra kely ery na anamboatra varavarakely mety hoe miala ny ilany varavarakely ve ianao de andalo aty am'mpanolotsaina fa tsy maninona raha fara réparation de ekenay fa ny fanamboarana fa ny fandrodanana de tsy maintsy mandalo conseil municipal de io koa zany zao de tsy nandalo teo amintsika de mialokaloka ohatran'le eto isika no manandratra ny tsy fantatro de mialokaloka ambadiky le don don io tsy haiko ianao ve sy mampampalala ve afaka mahazo afaka heritreritra hoe don zany aloha fieritreretako azy na tiana na tsy tiana mety hoe don vola nomen'ny olona fa tsy hoe don de hoe na de hoe don raha le misoratra eny am'ireny hoe borne fontaine sy ny sisa hoe don avy amin'iny de reny ve zany de tsy mandalo conseil municipal tsony ve zany tout ce qui est construction fa de hoe mody atao hoe don ara de atao ohatr'izay le zany ny zavatra izy io se ohatra ny teny hoe misy eo anatin'le izy hoe io tsy mijanony eleo fa le ao analakely indray io zany le resahako lay fa tsy mijanony eleo izy io moa zany de nanaovana fanasana jery tsangambiby no jereko de andehanao fanasana tsy aleoko mikarakara zavatra hafa resaka an'ilay fanofana tany ianao tamin'ny MPS nalaza be manko izy iny zany tamin'ireny fotoanandro reny fa nampanginana izy iny tsy fantatro fa anisan'ny zavatra nampanginana iny de ny hoe misy olona nanofa tany ihany koa nanao bela tamin'ny commune koa de ohatrany tovitovy lay izy fa nen'ilay olona dangataka le olona hoe ovidiny mihitsy lay tany a de lany moa zany rehefa noentina atao amintsika zany angely izy lany le izy rehefa noentina atao amin'ny mpanolotsaina de nanaovana hoe ntsena nanaovana ny lay fivarotana le vola zany anaovana lay fivarotana eo a biolirika ohatr'izay le izy de za zany ohatr'izay ve no atao zany hoe satria ve mba tsy tenenako matsy fa olona tsy tenenako hoe inona moa le olona zany fa rehefa inona de ho atao le izy fa aekena fa rehefa gasy ve zany de tsy ekena fa nilana hoe tokony tsy maintsy zao fa nangina moa zany izy iny nangina le izy satria efa lasa an'ilay olona le tany de vola zany efa lasa de nangina daholo ny zatra rehetra tao arinana iny nangina daholo ny zatra rehetra tao arinana iny
zay efa nisy teny ihany voateny tao amin'ny lapatao tsika hoe alao hijanona fa raha iny ve no atao an'izao de anao an'izao raha ohatra ka nisy mpanolotsaina na ny tany avy any Ambohimanarina any hoe ahoana moly momba an'izao misy ny tany eny Ambohimanarina eny de satria koa ve misy voakitikitika atao de nangina la izy za mahita hoe aleo mifampiresaka zany rehefa misy zavatra nanovana mifampiresaka tsara nge tena mazava ankitso-po de tsisy olona hafahafa ao anatin'le izy fa manjary ohatry ny atao fa hoany le izy de dinganina foana le mpanolotsaina zay tima ho tsy de mbola niditra tamina fitoriana zay le naveriko teo fa atoato zay rehefa mbola izao foana no mitranga misy ohatr'izao de efa hitory amiko zay satria zay manana zavatra be da be azona hitoriana ao anatin'ilay zavatra eto rehefa tsy afaka mifampiresaka zany fa tsy afaka mifampiresaka satria misy zavatra ny ho azo ifampiresahany itony fitoriana conseil tony zao ny azony resahany tony nareo tara de efa efa nandifa zay hoe zao angeny fanazavana an'io de alefa le izy hoe aleo fandeha ho any dikan'izany tsy azo ifampiresahana tsony fa efa mafana viza ny manahirana ao anatin'le izy fotsiny ane nisy mpanolotsaina zay everiko efa tena nisany zokony amin'ny toana mihitsy ao anatin'ny filan-kevitra io zay miteny hoe atsika afaka mifanasa vangy afaka mifamaly afaka mifanazava sy ny sisa fa aloha mba tsy hoentina nivelany ny raharantsika kanefa ny zava-misy de tsisy mpiaino zay nyresaka moa ianao teo hoe MBS anisan'ny raharaha hitorianao ny be ny tanàna Clémence Ararnirina de tena anisany nietale an'iny lava be mihitsy tamina fahita lavitra rahavavy hoe bay amfiteotika ihany na ny MBS na ny an'ilay anankiray fa maninona le anankiray bay amfiteotika ivadika ho vanty fantatrao tsara fa tsy mipasa raha tsy mandalo mankatoavan'ny conseiller municipaux fa maninona le bay amfiteotika anankiray kendrenao ho foanana de alefanao le note fa tsy nisy tao anaty ladingisika miverifiako tamin'ireny vanim-potoana hoe tsy nisy mihitsy hoe fandiniana ny tany ho fay ny MBS ny tiako lazaina ao anatin'izay zany hoe raha tena te hipetraka ho mpitondra fanjakana ho de aleo mipetraka ho ray aman-dreny fa amiko tsy comportement tsy attitude ana ray aman-dreny ny zavatra tahaka izany efa mandeha de mandeha ihany koa moa ny fotoana mitipitina ny fiarahany sika pampalala hiatrika raha-pitsarana raha teo isika folo mianada amin'ny zoma ho avy zao asa inona no azonao amehezana zay rehetra voaresakitsika teo misaotra nareo miravavy misaotra ny technicien nato amin'ny radio MBS dia misaotra ny vahoaka malagasy zay miaina fa andalo fitsarana tokoa tsika atrehana io fa ianao koa olon'Andriamanitra zany de mijoro amin'ny vatokisan'Andriamanitra fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa na izany aza ny olombelona ny miasa ao anatin'io ka raha mahita tsara hoe 3 andro tadidio fa zay zavatra avoaka eo de hoan'ny olona vao aty amin'ny vondrom-bahoaka tsy tsara-pahefana rehetra eraky Madagasikara io zavatra atsika amin'ny sabotsy io amin'ny zoma io valy rehetra valiny amin'io zany de tena iainan'ny mpanolotsaina eraky Madagasikara hoe zao no izy fa itsika de mijoro amin'ny marina isika hoe fivoriana ny ara-dalàna ny lalàna ihany zany fa tsy azo ny adalana zany lasa edivakevitra le izy de tsy mety fa ny lalàna nanao hoe averiko ihany aty hoe indray mandeha isam-bolana ihany ny mpanolotsaina no mivory tsy mihoatra ny 3 andro zay ny lalàna ka raha mihoatra an'izay zany de efa tsy ara-dalàna zavatra natao tao aoriana an'izay zany raha mivory 3 na 9 na 5 mpanolotsaina tao anatin'ny ray volana de tsy ara-dalàna zany ary tsisy lalàna afaka hiaro an'izany de makasitraka tompoko ya zany mba ny teny kely fotsiny momba le resaka fitoriana namana lira faralahany de tsotrany any teneniko rehefa namafiteneniko foana izy tia raha nitorianako indroa koatra le fiarahantsika le fitoriana rahantsika rehetra dia tsisy mitombona araky ny lalàna satria tsika miresaka lalàna foana mantsy eto misy base juridique sy ny sisa fa resaka hoe tsy fitiavana hoe filanakisy zay ngamba ny tena marina le votoatiny amin'le hitoriana ary tena hoe katsahana mihitsy hoe ahoana ny afahana mety mantamantsy amin'ny mpanaraka antsika hoe fa maninona ny torinary de torinary fa reo ampifandraisiny amin'ny fanesorana io daholo zany hoe mitady an'le condamnation izy na de ray 1 ariary afahana manala zay zany le tena tanjony ao anatin'io zavatra io de efa mandeha moa ny firaharaha-pitsarana efa ireny hitanareo reny fa averiko hoe tsy misy mitombona mihitsy le fitoriana ary ty tena mariako tao anatin'ilay échange satria rehefa manao fitoriana ohatran'izao zao de mandrotsaka mémoire en défense zany ianao rehefa hoe sorona ohatran'io tsika zao nandrotsaka mémoire en défense namaly
tsy namaly tsony izy ndre mandeha zany indre mandeha namaly tsika tonga de miakatra zany so tsika le raharaha ny ana manokana zao tamreto raharaha anankiroa reto a tam'le raharaha nytorely le président pokotany zao a indro namaly a tsy namaly tsony izy iza foana zany nahazo ny dernier mot tamin'ny eniny be ny tanàna tam'le anankiroa mantsy anaky ray mantsy aloha le nitoriny be ny tanàna namaly indre mandeha tsy namaly tsony izy de le nan'le hito le ina moa ty le hoe nitoriko azy indray le nitoriko azy koa namaly nandrotsaka namaly izy namaly za foana ihany koa nahazo ny teny farany zany hoe zany a ina moa fitenenana zany hoe nahazo ny dernier mot zao fiteny frantsay tonga zany izy de tsisy bala tsony zay le tiako tenenina hoe afana le raharaha amin'ny 15 oktobra ho avy zao io a za de tena miantso ny mponina hoe zay olombo fidy ny tanàna no fidinareo aza velanareo zay hiady rery satria matoa zao zay tonga eo amin'ny baran'ny tribunal administratif io a tsy nisy fandikan-dalàna mihitsy nataon'ny mpanolotsaina nay mpanolotsaina folomena tamianaka fa de noho ny fiarovana ny mponina noho ny alaka bika tsy tiako tarea izay apetraka mpitantana ny tanàna ankehitriny zay hita mibaribary be ary noho indrindrindrindra noho ny fandikan-dalàna io vao hitantsika io soratra be eo analakely io a gaga angambontsika hoe satria mantsy misy miteny hoe fa nga de tena tsy mahita ny gasy mihitsy ny ao amin'ny communenao de nammpanolotsaina koa raha ve de tsy nahay nanitsy an'io fa de tsisy hitanay io hoe ohatr'izany le fitantanana ny tanàna ka de amin'ny zoma zany tsika ny mahita ny hoe anahoana sy manahoana fa de miantso atsika satria zay olombo fidinareo matoa zay a no tonga am'izao toerana zao de ny fidinareo a de tokony ho sary-piaro am'izay vatonareo fahasarotam-piaro am'le vato zany le vato narotsaka tokony samy sary-piaro am'zany isika rehetrarehetra fa lasa de lasa raha teo koa moa ny fotoana isaorana be de be ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany arinonay fa i-comprendre tsika hoe maninona no lava satria de zay ny raha mafana tsy maintsy noresahana isaorana manokana ihany koa ny mpanolotsainy tanàna raha ndrenjary miny malala na ipampalala zay niaraka ny tavatava teto tamin'ity androany ity ny amaranako ny teniko moa mialohan'ny tena anakatonany Clémence Rarinina ny fandarana de hoe mitodika foana aminareo tompona ndraikitra rehetra eo anivon'ny tribunal administratif hoe ranomarina arak'ilay tenitenen'ny olona rehetra de zao hoe ny vahoaka nametraka anay teo no tokony hanana fahefana sy hanana ny dernier mot araky ny tenitsika teo ny amin'ny hoe tokony mbola noho ny mahampanolotsaina anay ve zay satsy fa saingy ianareo zao no omena fahefana hipetraka amin'ny toeran'izy ireo hitranché andanjalanja de hoy hoe saino dinio ampay endrena sy ampitoniana ny fanapa-kevitra tokony ho raisina fa fanantenana vahoaka maro be no miandrandra zay zavatra mety ho avoakanareo anatin'ny zoma io miantso atsika rehetra satria ady ho an'ny fahamarinana fijoroana ahafahana mitondra ny tanàna eo amin'ny ara-dalàna no mahatonga anay miatrika zavatra tahaka zao de ankasitrana sisaorana ny fanohanantsika rehetra fa indrindra ao anay to anivon'tiako Madagasikara moa de tsindrinay foana zay hoe ny fanohanana ambavaka tena anisan'ny zavatra goavana zay andrasana amintsika rehetra dia izay nga manao maranak'izay rehetra nambarako Clémence Rarinina ka dia efa be zay nambarantsika teo zay fa de amin'ny zoma fakahita amin'ny zoma miona mametraka ny mandrapiresaka ho amin'ny herinandro zay amin'ny herinandro indray zay sy namana lilira faralahy amin'ny zoma moa nareo ao anaty fandarana Sahia Lasa dia araka amin'ny namana Paora Zafy Maefa sy Arfinina Rahelyso mankasitraka indrindra de amin'ny manaraka indray